fanohanana sy andraisana vahana amin'ny orinasa madinika sy salatsala. Kakarana ny fahatelo sy ny fahaefatra ny volana aogositra ao amin'ny taona misy. Dia io salon io zany misy programme efa fantatry ny olona ihany, programme VDP izay tanisana amin'izy misy programme momba ny resaka financement, resaka ressources humaines, ny programme misy resaka professionnel en BNI, ary afahana koa miresaka momba ny resaka réseautage, fampiserasera ny tanora sy ny fandrarà, ary afahana zany manampy ny manosika ny orinasa madinika sy salatsala. Ohatrany ahoana le izy misy mizara anankitelo izy. Voalohany indrindra hoe eo amin'ny resaka varotra, zany hoe fanohanana ahafahan'ny orinasa madinika mivarotra ny entany sy mampiseho ny manana entana rehetrarehetra ny resaka visibilité. Faharoan'izay fanohanana amin'ny resaka performance, zany hoe ahafahan'ny orinasa misy mitombo dia misy ireo conférence sy formation ireo zany ahafahany manampy ny traikefan'ny tsirairay sy ny traikefan'ilay orinasa mihitsy. Dia fahatelon'izay misy conférence mitondrina politique kokoa izy izay lohateny hoe quelle politique adéquate pour la promotion des petites et moyennes entreprises. Zany inona ny politika tokony ampiasaina ahafahan'ny orinasa madinika sy salatsala mitombo araka. Misy eo amin'ny latsaky eo ny fandraisana mandrisy ny salon io izay tena orinasa madinika sy voaforona rehetrarehetra. Ny salon moa zany dia anatin'ny sous le parrainage du ministère de l'Industrie, du développement du secteur privé, ny sponsornay Axian, sponsoratier Axian, PMA, Mbola, et Openflex, ary ireo partenaire maromaro izay manampy anay. Tsy tanisana daholo ny ohatra ny transport pub any Amaky, Tio, Ticodo izay tena orinasa voatsangana aingana daholo, ary orinasa ireo dia miloso ary manohana ho an'ny filosoana ny fampitomboana ny orinasa madinika sy salatsala.